Valomanana miroso isan'andro makany amin'ny fanjakana tsy tandalana ny ampy fitondrana jado ny Madagasikara. Uma 67 hectares vonjeo izahay aza lailan-kery ny tsenanay ho ny mpivarotra. Ady amin'ny Covid-19 natao aiza ireo fiara tsy mataho-dalana. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao Vaovao Sabotsy fa 17 ny volana Martsa ny taona 2024 manolotra ny araba no sady manasa no sady anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra azy dia nitatitra ny Covid-19 eto Madagasikara hatrany no entisika hanombohana ny vaovao amin'izao Vaovao dia telo indray no lavo ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara omaly fa 20 ny volana Martsa araka ny tatitra tamin'ny aino manjerim-panjakana ho an'ny androany. Nahatratra 470 ny tranga vaovao tamin'ireo 430 nanao fitiliana. Araka izany nahitana tranga 470 teto amin'ny faritra Analamanga, 10 tany amin'ny faritra Atsinanana, 12 tany amin'ny faritra Diana, 1 tany Alaotra Mangoro, 1 tany Otmatsiatra, 17 tany Boendy, 5 tany Sava, 2 tany amin'ny faritra Menabe, 14 tany Analanjorofo, 2 tany Tasy, 12 tany amin'ny faritra Sofia. Tafisiakatra 470 sy 750 ireo marary tsabonina ny vony toerana natokana ho an'izany araka ny fampitam-baovao ary ny 470 amin'ireo dia ao anatin'ilay antsoina hoe forme grave avokoa. Fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ary dia mbola tsy miravina hatramin'izao ny olona ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo mpivarotra etsy amin'ny koma 67 hectares ho an'ny androany dia nilanja sora-baventy indray ireo mponina noho ny fanesorana azy ireo kanefa tsy misy ny vahaolana mazava natolotry ny commune. Nzava-Ndremahefa, Tahiry ny aina. Vonjeo izahay tsy enkenay fa nisorana ankeriny anay eto amin'ny tsena nivelomanay nandritra ny 420 taona. Sombony tamin'ny sora-baventy nolanjain'ireo mpivarotra tetsy amin'ny koma 67 hectares izany androany. Raha ny fanazavana dia mbola tsy fantatra izy ireo mazavatra amin'izao izay vahaolana naroson'ny commune azy ireo. Tsakasitrahan'izy ireo raha teo ny famondrana azy ireo tsy-andotam-penaka noho ny vahakelezan'ny toerana kanefa narivony ireo mpivarotra no voatery miala. Milaza ny tsy ala eto amin'ny koma moa izy ireo raha tsy misy ny vahaolana matipaika aroson'ny commune azy ireo. Zay ambarako anao zay hoe ny toerana amin'ny rananay mbola tsy hita hoe aiza ilay toerana ara-dalàna amin'ny rananay. Zay nge nitakin'ireo mpivarotra ireo e. Fa rehefa misy toerana ara-dalàna atonina ary manaraka amin'ny fenitra satria zavatra tokony mba manaraka amin'ny fenitra kosa ny amin'ny ranan'ireto olona reto eto zany hoe riny amin'ny ranana azy mba alohany iverena ny atondray. Nisy mifangataha mpivarotra sy ny délégué tany amin'ny lehibe tany dia niteny hoe fefely voafefy soma tsara ny toerana ho asina eny nefa za zao nandalo eny andotam-penaka tsisy WC, tsisy fefy. Futaka. Tena zavatra jadavonay dia ny toerana nipetrahanay fa ny toerana nipetrahanay tsy misy nefa zay roana eto amin'ny komo. Dia mampahay zay zavatra satria ty komo ty mamelona olona be dia be tia manalonalo maromaro. Dia amin'izay fotoana izay zay rehefa tena hoe atonareo vonona zay ny ala fa tsy donga eto. Zay zany mangataka an'ilay mpitonja avy any ambony mihitsy mba jereo zay aty ambany fa tsy tianay zany ikorotany zavatra io. Aleo itsika ifanaja ary ny ato betsaka ny olona ato velomin'ny ty tseny ty ary mampanaela anay atao tsinjy azy le zay alefa ny midiko zay tsisy toerana maro-potsa ao anay any raha mbola tsisy vahaolana matsatsara zany dia zay zany tsy mandray fanapahan-kevitra ny tonga dia hoe andeha fa zay mbola hijanona. Raha tsy ivona dia ny fiandohan'ny volana Martsa teo reto mpivarotra reto nefa nitako vahaolana matipaika avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Saingy hatramin'izao dia mbola miaina anatin'ny adi-tsaina sy ny tebiteby izy ireo. Mampametra-panontaniana ireo mpivarotra ihany koa mantsy ny hoe
tena fanavozana ny tsena tokoa ve no atao sa fanisorana azy ireo ankolaka. Zay zany ty fandrosoana tiana hoe ramboarina ny tsena fa zay kosa mba mila taratasy mazava aloha hoe analana anay eto dia mila taratasy mazava koa zany mba contrat an'le toerana ivarotana ihany dia taratasy mazava koa miveriny eto angambany ny tokony mba mazava tsara daholo ireo taratasy rehetrarehetra aloha ny takinay zay vao miala zay raha ohatra ka hiala. Amplisan'izay raha anao foto-javatra satria ty grande marché tokony mba misy plan tazana eo avelany eo aloha zany hoe mba io plan satsia raha mandaly eny anosy zao nareo dia misy hoe tsena nalaka misy eny dia efa mipetaka eny plan fa etankoa zay hoe misy fanamboarana tsena nefa na plan raha mbola tsisy dia zay fotsiny zany mba tarainanay hoe mba tovy amin'ny mangarahara fotsiny ny zavatra rehetra. Lafim-baovao fa tanteraka kosa indray dia tsikasitra tato ato fa miverina mahazo laka indray ny fahatampahan-jiro eto Antananarivo renivohitra betsaka nefa ny fiantraikaniza eo amin'ny fiainan'ny vahoaka toy izao indrindra ny fanadihadian'ny Germain Menjanahary sy Mathieu Princy. Velona fa mitsipozipozy izay no azo ilazana ny orinasa jirama mampimenomenona ny maro ary mbola tsy afaka fa voamaika aza mitombo mantsy ny fahatapahan-jiro matetika tamina faritra maro teto an-drenivohitra. 500 malagasy any anefa no fantatra atreto fa misitraka herinaratra eto Madagasikara kanefa dia manana fahatiantoka hatrany amin'ny 703 miliara ariary ity orinasa ity. Vahoaka madinika no mizaka ny tsy fahaiza mitantana. Herinandro reny sesikely izy hoe tapaka maraina na tapaka hariva va ndrona intelo aminaraina teo izy zao tapaka matetitetika. Misy fotoana izy parain'ny andro dia misy fotoana hariva efa matory any ianao vao mbola tsy miverina ny andro hariva mba tena ilaina ny jiro. Andro azo hoe efa entelo hatramin'ny maraina. Dia nareo zao misehatra amin'izay manokana dia mety hoe inona ny fahavoazanareo amin'izay resaka simba le entanay janona fivarotana efa ho ady firy izao ny janona tsy mivarotra teo valerana roa etseo ny anona simba le robot reny nenay nampiasainay matsiny dia reny tonga dia mipoaka tapoka le izy. Isakariva izy ny tapaka isakariva dia amin'ny fitaka izy ny tapaka dia amin'ny valo miverina amin'ny sivy amin'ny valo na ny asa le olona tsy mety raha tsy tapaka matetika misy ny jiro dia lasa tsy be da be tsy mety raha eo ampangalana an'le zavatra zao olona nefa ilaina androany io zavatra io ohatra hoe zany hoe ampiasaina ohatra resaka ohatra sabotsy zao dia androany ilaina le matosy nefa nitapakatapaka ny jiro dia lasa mampisy problème eo amin'le resaka client nefa ny tena mba mandoa vola ihany moa amin'ny ordinateur rehetra tsy dia misy kana dia atao zany mba hoe andeha amin'ny normal daholo ny rehetra rehetra zay zany mba tiako tena amin'le jirama. Raha ny vaovao azo nanomboka ny taona 2024 dia mahatratra 703 miliara ariary na 1 milliard de dollars ny fahatiantoka teo anivony orinasa jirama. Ireo mpamatsy vola sy ny mpamokatra herinaratra ho an'ny jirama izay omena tombon-dany miompampana izay fifanarahana natao tolo-bositra tsy misy fampitahambidy nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 raha ny fanadihadiana hatrany. Fa sehatra iray mbola mizaka ny vokatra ny krizin'ny Covid-19 hatramin'izao ny fandraharana sy ny fivarotana fiara. Nanao fanadihadiana mahakasika izay indrindra teny tanimarina andriana teny ary Injavandre Mahefa sy Tahiry Aina. Nandritra izay herintaona nisian'ny valanaretana sy ny amiana ara-pahasalamana izay dia nena tanaty fahasahiranana tanteraka ireo mpivarotra fiara eto an-drenivohitra. Raha ho aneto tanimarina andriana manokana izao zara raha misy manontany sy anatin'ny volana maromaro. Manampitrotraka ho izy ireo ny fikatoanany sisy tany ka voatery ny fiara eto an-toerana ihany no atao mampiodina ny varotra. Eo ihany koa ny fitotongana ny vola malagasy ary ny vola laindohanina ka zara raha misy ny vola kely miditra amin'izy ireo. Talohan'ny Covid-19 aloha ohatrany hoe mba netinety zany tsena toe malafo ray isam-bolana roa isam-bolana fa amitratra amin'isy ity aretina ity dia zao hoe miroro ohatran'ny aretina koa na mpivarotra na mpividy. En plus le resaka dédouanement ny dollara miakatra ny euro miakatra daholo zany e dia zay zava-misy isan'ny ainana eto zava-misy any zara raha mihinam-bary sisa zao fa raha ity no entina anamboarana trano sy anaovana tanjona tsisy fikatsony ity miampy amin'ity sisy tany mikato ity zany dia tsy hitatsony zao zay marina amin'ity afery ity dia mijery ianao hoe za olona mpanavatra mpanimportateur taraiky zao dia lasa tsy veveteno amidiko numéro gasy raha izy kely le numéroako lasa numéro gasy eny amidy fa tsisy tsony le miditra tsy tahitaiky ohatr'izay nefa ianao tsy maintsy mihinan-kanina. Tena tokony fandehanan'ny tomobile misy alohan'ny akatoko mipaka zao
nefa raha malala moa nytoedra raha zao vao tena hita mifetrakan'ny fiboana nandritry ny herintaona tamin'ny taona lasa iny moa anatiny koa tsika zao fitebiteben'ny olona hividy tomobile sa ny fahasalamana mazava ho azy ny fahasalamana voaloka reny dia mangataka tsy maintsy ahembotra zany ny fividiana tomobile ny dikan'izany tsisy tsena amin'izao fotoana izao. Tsy mahavelona vady aman-janaka intsony raha ity asa ity ho hiatrany ireo mpivarotra hany ka voatery mitady vadinasa hampirahana aminy. Dia tsy maintsy mitady zavatra hafa atao ianao fanampin'ilay asa varotra tomobile. Samy manana ny asa tselitselika zay mety hoe manavanambanana ny tsirairay ianao mitady asa kely satria le tomobile tsy dia mety hoe isan'andro anandro anao malafo dia tsy maintsy hanina androany tsy maintsy tadavina androany lasantsy isan'andro anandro ampiasaina frena bus tsy andaniny tsy maintsy tadiavina zany dia tsy maintsy mitady asa tselitselika eny ianao zany atao fanampiny ity. Pejy vaovaon'ny fanatanjahantena ary dia anatiny aya tanteraka ankehitriny ny mety atafakarany bary any Madagasikara amin'ny kanina 2024 miankina tanteraka amin'ny vokadalao roa farany ataon'ny Côte d'Ivoire sy Éthiopie ary ny Bahare sy Niger fa 30 volana Martsa izao izany. Fanadihadiany Njavandre Maefa sy Tahiriny Anatrany. I Côte d'Ivoire no mitazona larana voalohany izay efa tafakatra amin'ny kanina 20 sy 20. Éthiopie no eo amin'ny larana faharoa izay manana isa 7. Eo amin'ny larana fahatelo kosa no misy Bahare any Madagasikara amin'izao izay manana isa 7. Tapakatra kosa ny lalana ho an'ny Niger taorian'ny faharesena azony sy manoloana ny ekipan'ny Côte d'Ivoire. Fepetra roa ianaraka izany sisa no ahafahan'ny Bahare any Madagasikara miakatra amin'ny kanina 20 sy 20. Fepetra roa tsy maintsy arahana voalohany mila mandresy isika malagasy eo amin'ny Niger amin'ny 17 volana Martsa na isa 5 na isa 7 ary faharoa mila resin'ny Côte d'Ivoire Ethiopia any Côte d'Ivoire amin'ny 17 volana Martsa zao na isa 5 na isa 7 izay ihany no fepetra roa miaraka ahafahan'ny Madagasikara miakatra amin'izany hoe kanina 2021 zany raha toa zany ka hoe atsara any Côte d'Ivoire sy Ethiopia dia mihintsana isika na madresy na resy ninona vokatra ataontsika. Anatin'ny fanomanantena tanteraka moa amin'izao ireo mahery fotsika ireo ary mbola manana fanantenana fa iaraka amin'ny malagasy indray izany amin'ny kanina 20 sy 20. Ho tonga raha-pitsoan'ny Tomasina ihany koa iray any Davilson raha ny fampitambavao. Ny 30 Martsa ho avy izao moa no andro fahaenina farany sy ifandonan'ny Bahare any Madagasikara amin'ny ekipan'ny Niger amin'ny andro ihany koa no ifandonan'ny Côte d'Ivoire sy Éthiopie. Eo amin'ny pejy ny kolotsaina kosa indray ary dia nisy androany hetsika antsehatra no karakarain'ny faribolana sandratra nentina nanamarinana ny fankalazana ny iray volany poésie tetsy amin'ny Alliance Française Vaovao nanasongadina sy nanampivondronana ny samy poeta miaraka amin'ireo mpankafy izay hetsika izay ary nanehoana mivantana ireo antsa antononkalo naminy Sobelo sitraka tokra marolahy. Maty lay anjely tikanao ninina mitranga izay ny sary foenandravaka ny rindroko rotoana lasy zay tsy misy asaraka aminao fa tsy ny fahafatesany izay no ambeteninao tsy fandanao vinanao viny izay ny vadiny fanaovana teo amoronono ono mody aparantsany antsapisarana misady dongo tany voadidimboly tary Sara fanahy izay no loha hevitra novoizina nandritra ty hetsika ara-kolotsaina nentin'ireo poeta nanehoana antsa tononkalo sy poézie malagasy ity teo koa ny fifanatoana samy poeta mizarazara manerana ny nosy ao anatin'ny faribolana sandratra sy ny fifanatoanan'ny mpankafy sy ny poeta. Raha ny fanazavana nomen'ny mpandrindra ny hetsika moa dia nobangona tokana taminy hoe kanto vita amin'ny alalan'ny poézie no atao hoe tononkalo. Antsa tononkalo mazava ho azy malagasy sy fifanankarozana ara-kolotsaina moa misy amin'ny teny frantsay ihany samy manana mampiavaka azy ny poeta tsirairay avy ka iny moa sarotra ny anazavan'le hoe ngadina eo amin'ny poézie izay fa miankina amin'ny fahaizany tsirairay maneho an'izay hoe kanto fiantsana izay izay raha teo ny tanjon'le zarafanahy zany. Tanjon'izao zarafanahy zao mihitsy ny ampisehoana ny kolotsaina avy any fotony. Na dia efa misy aza no manana talenta eo amin'izay fanoratana izay dia ilaina hatrany ny mitrandraka mba hampitombony kanto anatin'ilay asa soratra hoy nambaran'ity poeta iray nandray anjara tamin'ny hetsika ity. Zany hoe ilay aingam-panahy zany raha ny tena marina sy ny manamafy an'ilay izy dia hoe zavatra efa nisy tao anaty fanahy no miteny fa misy mantsy ny olona mametraka ny tena notrony hoe mpanoratra poeta nefa tsy ao anatin'ilay izy. Manoratra ianao dia manoratra tsisy mandraranao anoratra fa kosa mila matsapa-teny ianao anatin'ilay revo hoe mety aminao ilay izy sa tsy mety aminao hoe lalanao ilay izy sa tsy lalanao.
Isan'ny efa hanambarany heja mikasika ny fanoratana dia miainga amin'ny atao hoe déclic na tranga nisy alony mpanoratra iray izay vao misy ny aingam-panahy ary izay vao afaka manoratra. Rehefa feno dingan-dreo dia tsy sarotra ny mampity ilay kanto ao anatin'ny asa soratra. Ny pejy ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia nitrangana loza am-pifamoivoizana an-dalamby tany Egypta omaly tany amin'ny gouvernorat de Soag enimpolo sy 700 kilometatra atsimon'ny renivohitra. Efa tonga teny an-toerana moa ireo tompon'andraikitra nandray an-tanana sy nijery manokana ireo naratra sy namony any vokatry ny loza. Nameny Sobel sitraka sy tokora maro lahatrany. La collision entre deux trains de voyageurs dans le sud de l'Égypte. Araka ny antotanisa voaray, 2 ireo maty sy tradrano ary mahery ny 700 no naratra mafy vokatry ity lozam-piaran-dalamby nitranga tany Egypta ity. Mbola eo am-pikarohana ireo olona voatsindry sy tsy hita popoka ireo mpamonjy vonatra amin'izao. Araka ny fampitam-baovao dia fiaran-dalamby lehibe roa no niarambona dia ny Luxor Alexandrie sy ny Ansoine Le Caire izay samy nandeha mafy tamin'ny lalana mitovy zotra. Teo amin'ny resaka isatra no nahatonga ny loza ka nampifandona ireo vagon tamin'ireo fiaran-dalamby lehibe ireo ka napotika ireo vagon ary niteraka ireo ratra sy fahafatesan'olona maro. Manoloan'ity tranga ity dia nanambara ny filoha Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi fa hosaziana mafy ireo izay rehetra tompon'andraikitry ny loza na ny mpamily izany na ireo tompon'andraikitra tamin'ny fanamboarana ny lalana ary ankina amin'ny fanadihadiana ao atao izany. Araka ny fantatra moa dia efa matetika hitrangana lozam-piaran-dalamby toy izao ny any Egypta raha tsy laza fotsiny nitranga tamin'ny 20 febroary taona 2024 izay nahafatesana olona mahery ny 700 isa. Raha tsy ahivina ny mikasika loza tamin'ny taona 2024 io dia indrehitra ilay fiaran-dalamby ka mahay lasa lavena atao avokoa ireo mpandeha rehetra. Ny vahiny tao amin'ny gazety boky vahiny ny filoha am-pirenena teo aloha marika ravalomanana ny resaka indrindra ny momba ny tontolon'ny fanoherana ny mahakasika ny jadona misy eto Madagasikara ary ny fifidianana filoha am-pirenena 2024 tao anatin'ny tafa manokana io. Mbola voapirofo aloha fa manana ny maha izy azy ny filoha marika ravalomanana satria dia mitodika any amin'ny masony izao tontolo izao. Fanampanazavana ary. Nasaina manokana tao amin'ny gazety boky Afrique Aujourd'hui ny filoham-pirenena teo aloha marika ravalomanana. Nambara ny mpanao gazety Aniko Ngasen fa 2 taona taorian'ny fifidianana filoham-pirenena dia nanangana toetra mampiray sy mampiavana ity filoha nasionaly ny antoko Madagasikara ity izay mitarika ny vondrona ireo antoko politika mpanotra lehibe indrindra eto amintsika. Nitondra fanazavana momba ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny filoha marika ravalomanana. Ny tsy ahivina fa ny taona 2024 no niforona ny RMDM izay ivondrona n'ireo antoko politika mpanohitra izay samy manana ny vinany manokana. Saingy kosa mahatsapa famiroso isanandro makany amin'ny fanjakana tsy tandalana miampy fitondrana jadona ny firenena. Manoloana izany dia nivondrona ho iray ireo mpanohitra itsikera ireo fioram-pefy ataony mpitantana ankehitriny. Ny mpanohitra dia manameloka ny fampiasany ny fanjakana ny ameana ara-pahasalamana sy ny fitsarana ho fitaovana politika anakanana ny fihetsiketsena sy ny tsikera rehetra. Ohatra hoy ny filoha marika ravalomanana ny fanapahana ny fampitana ny fahitalavitra MBS amin'ireo ainao manjery mandeha amin'ny zanabolana toy ny Canal Sat, ny Star Times tamin'ny fomba tsy mitombona izay lazaina fa fanakorontanana saim-bahoaka. Ankoatr'izay mba ampiroboroboana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana tokony ho hajaina ny lalandava ny fitsipoka sy ny fisarahan-kery ary tsy tokony ampiasaina amin'ny lafiny politika ny fitsarana ho hiatrany ny filoha marika ravalomanana. Mahakasika ny ady amin'ny Covid-19 nambaran'ny filohan'ny RMDM fa ny vondrona tarihiny dia efa nitsikera ny fomba fitantanana sy ny fanafangarona politika amin'ny raharam-pirenena izay ataony ny fanjakana ankehitriny. Mbola namafisiny hatrany fa ratsy ny fitantanana ny krizy ara-pahasalamana ankehitriny. Izahay hoy izy dia mametra-panontaniana momba ny paikady natsanga ny gouvernemanta amin'ity krizy ity ary ny antso hatrany ny mangarahara amin'ny fitantanana vola azo tamin'ny toe-zavatra ny sian'io valanaretina io ho hatrany ny filoha marika ravalomanana. Notsim-piany manokana fa tsy maintsy mamaly izay mahamaika sy ameana ho an'ny vahoaka ny mpitondra fa tsy politisianina sy ny mpanao gazety indray no entsikenjehana rehefa maneho hevitra.
teboka voaresaka ihany koa ny fifidianana filoham-pirenena 2024 raha nanontaniany ilay mpanao gazety vahiny ny hoavy ara-politika ny filoha Marc Ravalomanana miaraka amin'ny RMDM dia nofaritany mazava fa ny RMDM dia vondrona politika ho an'ny fanoherany ka isan'izany antoko-tiko Madagasikara. Araka voalaza etsy ambony dia filohana antoko 20 mahery no mandrafitra ity vondrona ity. Manana ilay afon'ny fitiavany tanindrazana fa kosa samy manana ny vinany izay mifanohitra amin'ny fitondrana ankehitriny eo amin'ny sehatry ny fandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy sy ny fametrahana ny demokrasia tena izy ary ny fanjakana tandalana. Ankoatr'izay, araka ny fanambarana nataony filoha lefitry ny Seni tamin'ny 20 ny volana Febroary 2024 dia nisy ny anarana verimberina indroa 12 sy 500 sy 2 sy 9 sy rahety sy ray tapitrisa tao amin'ny lisam-pifidianana. Taty aoriana ny voamera misahana ireo fanadiadiana parlementaire tao amin'ny Sénat dia nanamafy ihany koa fa nisy ny osoka tamin'ny fifidianana ny fanesy ka amin'izao fotoana izao mbola aloha loatra ny miresaka momba ny fifidianana 2024 hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Mbola manam-porofatrany fa mafy ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny sehatra rehetra. Tsy mahagaga raha izy no misalotra ny amboara Homme de l'Afrique 2017 eo amin'ny lafiny ny leadership politique izay nokarakarain'ny African Leadership Magazine. Ity farany aza dia nanambara fa ny filoha Marc Ravalomanana dia apôstôly ny demokrasia aty Afrika. Ny vaovao mahakasika ny valanaretina Covid-19 kosa indray dia ady mafy ho an'i Madagasikara ny fiatrehantsika sy ny fiparitahan'ny ity valanaretina ity ho ny solombavambahoaka izay voafidy teny Avaradrandro no amafisiny fahatakiana trany ny mangarahara indrindra tamin'ireo fitaovana izay tokony ho ampiasaina amin'izany. Ramano Menjanahary sy Mathieu Prince no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Tsikaritra tatoato fa manomboka tsy maharaka intsony ny fandraisana ireo marary ny coronavirus eto amintsika. Porfon'izany ny fepetra izay noraisy ny fitondrana ny amin'ny anokafana toerana hafa andraisana ireo marary ireo. Anisan'ny olana goavana ny tsy fananany hôpitaly topo famokarana oksizena. Misy koa anefa ireo fitaovana madinika azo bataina fanomezana oksizena tsikelikely arak'izay filan'ny marary na ny concentrateur d'oxygène. Noho izay novidian'ny fanjakana tamin'ny andiany voalohany tamin'iny valanaretina ity. Fa ho an'ireo marary sasany anefa raha ny fanazavana dia tsy mety amin'izy ireny fa mila oksizena mitohy. Ankehitriny dia efa nantsoina anampin'ny mpitsabo ireo mpianatra ho dokotera. Miandrandra kosa anefa izy ireo ny amin'ny fanomezana fiarovana azy ireo va tsy arabola amin'ny asasarotra izay ataony. Niarahantsika neta tsara fa nisy ihany koa ireo fitaovana hafa izay nampiasaina sy nirehariany ny fanjakana tamin'ny heritaona toy izao. Volana maro ohatran'izao dia nisy an'ireny fiara be dia be novidiana nentina hoe iarovana amin'ny olona zany natao ambulance, misy camion, misy le double cabine reny koa hoe fitaovana entina iadivana amin'ny aretina Covid-19 iny zany. Amin'izao fotoana izao nefa tsy hita intsony ireny tômôbily ireny amin'izao fotoana izao nefa le aretina tena mirongatra. Zay zany no ametrahana fanontaniana hoe liady amin'le valanaretina tsy mbola vita nefa le fitaovana zay tokony ho ampiasaina amin'izy ireny efa tsy hita daholo hoe aiza ny nalehany zany amin'izao fotoana izao ka ilaina ihany na mahatrahana fanontaniana amin'ny tompona andraikitra mpanjakana amin'ny vatana hoe aiza moa zany ireny fitaovana ireny ary atao ino ireny fitaovana ireny amin'izao fotoana izao ho ampiasain'olona tokana ve sa tokony ho ampiasaina iarovana amin'ny vahoaka sy iadivana amin'ity areti-mandroso ity zany. Fa tonto saomaly moa ny fifidianana ny solitena roa avy amin'ny CSM ho eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hatramin'ny omaly dia niteraka resabe ho an'ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika ny fifidianana ireo mpikamba ny HCC eto amintsika ireo. Mbola Ramano Menjanahary sy Mathieu Prince hatrany. Voafidy ireo solitena roa izay solitena ny CSM na ny Conseil supérieur de la magistrature du Madagascar ompikambana eny anivony HCC. Vehivavy iray sy lehilahy iray tamin'ireo kandida miisa 750 no voafidy tamin'izany. Isam-bato 12 no azony Andriamatora Kotoarso Florent, raha toka 12 kosa ho an'ny Bakoli Germaine, raha tovo no Elinjafy, raha ny Antotanisa azonay.
raha mahakasika ity fifidianana ity manokana dia somary efa nampoiziny maro ihany indrindra fa ny mpanao vaovao eto amin'ny firenena. Raha hoany Andriamatoa Patrik Rahamanana manokana dia efa nanamarika ny tenany fa misy ny sosokevitra mavesatra momba ny fifidianana izay misy anaran'ireo efa voatonony. Raha ny vaovao azo hatrany dia efa 2 herinandro talohan'izao fifidianana izao dia efa fantatra daholo izay olany sy ompikambana eny anivony HCC. Ny arahana netara teo fa nisy ny fionana izay nataony filohan'ny repoblika tamin'ireo mpikambana CSM vaovao iray andro mialohany anatanterahana ireo io fifidianana io. Raha ny fanadiadiana hatrany dia vao nanomboka ny fivoriana dia natokana tamina efitra iray ireo kandida ka miditra tsirairay mba amelabelatra ny antony ilatsahany. Tamin'izany no efa nandeha ny siosiondresaka amin'ny fanomezana io toromarika io. Nanamafy fisina tolokevitra io raha teo ny filohan'ny SMM raha ny vahiny tamina fahitalavitra rahavavy iray teto Andrenivohitra momba ny fifidianana izay niseho teny amin'ny anteny meram-pirenena. Tamin'ny 7 alina vao vita ny fianona ireo platsaka tsirairay ary tamin'ny 1 sasany mahery 4 minitra no natao ny latsabato ho an'ny tetsy amin'ny CSM. Mbola isy moa ny hotendreny filohan'ny repoblika amin'ireo fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe anao ahoana ny ho avin'ny HCC ary efa manomana sahady ny fifidianana manaraka ve ny mpitondra sy ny ekipany mba ahafahana mametraka indray ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona. Fa anisan'ny komina nanjakany tsy fandriampahalemana ny komina Itaosy teo eo izay. Nidina nanao fanadiadiana teny an-toerana ny mpanao gazety ny MBS ny resaka tamin'ny lefitry ny ben'ny tanàna ka toy izao ary ny andindiny ny tateriny Asinandriamalala sy Tokra Marolahy. Toy ny fatra rehetra maro manerana Madagasikara dia azo lazaina tsy mandry fahalemana ny komina Itaosy na dia tsy lavitry ny renivohitra azy. Araka ny loharambavao dia manjaka ny asa fanendahana sy ny alabotry ao amin'ity komina iray ity. Na izany aza dia tsy miravoravo tanana ny ben'ny tanàna miaraka ny mpiara-miasa aminy sy ny mpitandro filaminana isorohana izany. Raha ny resaka fandriampahalemana moa dia itovizana telo eto Madagasikara tamin'ny firenena ao anatin'izany ny komina Itaosy. Azo atao hoe milamindamina nefa azo atao ihany koa hoe tsy dia milamina satria noho ny fahasarana vahoaka dia misy ihany ireo alabotry sy ny madinidinika izay efa ezahana rahateo raha mampitandro filaminana ny fiara-miasa amin'izy ireny. Moa zany no lazaina manoatra izay ny komina Itaosy dia efa miezaka mandrakariva ao anatin'izay fandriampahalemana izay raha tsy ilaza tamin'ny taona 2024 dia niezaka nametraka ireo jiro fanazavana eny an-dalamay panneau solaire izay maromaro ihany entina mba hiadivana amin'ny tsy fandriampahalemana. Ny komissarian'ny polisy dia eto amin'ny bureau ny komina Itaosy ary ato anatin'ny komina Itaosy. Noho izany dia miasa tanteraka izy ireo mivezivezy andro aman'alina eny anivon'ireo fokontany manara-maso izay mety tsy fandriampahalemana. Tsara ny mampatsiahy fa anisan'ny fototra iray lehibe mampandroso ny firenena iray ny fanjakana ny fandriampahalemana ho an'ny vahoaka. Ho antsika eto Madagasikara nefa dia mbola lavitra ny lalana raha momba n'ity ady amin'ny tsy fandriampahalemana ity no asian-teny. Dia iny vaovao ny tsy fandriampahalemana teny Itaosy ihany koa ary no manakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalama vaovao ny MBS tamin'izao alina izao. Ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao indray ho amin'ny alatsinainy amin'ny fitoro sasany. Mandra-pionary tompoko.